Kingam-panahy nampitondra ny lohateny hoe teny malagasy. Hajao ny fiteninao, hajao ny fitenintsika. Ninninona ny foko misy anao ka dia ataovy hafatra miampita. Ho antsika rehetra malagasy, aoka mba tsy hisy fanaratsy amin'ireo fomba mampanao, indrindra fa ny fiteny izay tokony ho atao. Malagasy iray aina, ny fitenintsika dia tena ilaina, koa samia mba misaina amin'ny fanajana ilay teny andro amanalina. Volana jiona iray volana ho an'ny teny malagasy. Tsy mila miandry an'izany anefa fa ilaina foana isika no mampiasa azy, ka tsy ho afangaroko mihitsy ny teny alepoko eto, fa mba teny malagasy ranoray ka tsy ankiato. Maro ny voambolana azo ato anatin'ny teny malagasy, koa tsy ilaina manambanimbany ny fiteny manomboka androany. Fa ity teny tsika ty anie tena sarotra fa tsy mba ratsy, ka aoka mba samy hiezaka ny mamehy azy malaky. Tiako ny fomba fiteniko, ka mila hajaiko hatramin'ny firesako. Gasy raha tanteraka mantsy ny tena, ka ho hajaiko sy ho ankatoaviko eto anivon'ny firenena. Hajaiko tanteraka ireo olona mitovy amiko, indrindra moa fa ny malagasy izay sahaniko. Tsy asiako veran-dalana mihitsy hatramin'ireo teboka. Ny fanahy ity teny gasy ty aza mahalava resaka. Ny fomba firesaka ato anatin'ilay fiteny tsy mila fangaro teny vahiny fa tsy mety. Lasa tsy ampy tsara ny mahamalagasy raha toa ka sendra izany hatrany no iainana isan'andro. Aza fangaro hoaro amin'ireo teny hafa, fa tonga dia atao gasy ranoray fa tena tsara. Fa raha manoatra an'izany dia tsy mba ho lasa. Ekeko fa na ny sasany amintsika aza mba misy te halaza. Misy fitsipoka maro ny fomba fiteny. Ao anatin'ny fahagasiana tirinama no misy ny tsipeliteny. Ny ahitana mihitsy ho an'ilay fitsipim-pitenenana. Noho izany ny teny malagasy ity tsy vitany fotsiny hoe atao soratononona. Hajao ny teny malagasy, fa hivoatra hatrany ilay gasikara atsy ho atsy. Ny fahaizana teny malagasy izay moa mazava ho azy, mariky ny fitiavana n'ilay tanin-drazana sahady. Nianara ireo teny gasy maro mbola tsy fantatra, fa ny fahaizana izany tompoko tsy mahafaty antoka. Sanatria kory ny fiteny gasy atao ambon-javatra, fa mba mpiharina amin'ny tena izy sy ny tena lafatra. Nosoratany izaho Patrik, na hoe Kinga. Kingam-panahy nampitondra ny lohateny hoe iaro. Za efa manaiky ka inona ndray, ny tianao atao amiko dia alefaso amin'izay. Iaro, tena marina ne izany. Ekeko daholo koa alefaso hatrany. Manaiky aho satria efa babo. Adala ny fitia sy tsy tokony mba halazo. Mamirapiratra ao anatin'ny fankasitrahana, sy mba anisany mangilatra amin'ny lafin'ny fiarahana. Eka, tsy ho lavoko intsony ilay fangatahana. Tsy maninona izay anaovanahy ao anatin'ny entona hafanana. Efa tiako loatra izy, ka dia izay no izy. Ka tsy ho ariako intsony fa efa mambabo ny fony. Iaho efa fanapahakevitra no eto, fa tsy mandroso mihembotra toy ny ranondelo, na hoe toy ny fanomezana ankizy ny omeko ny tsy omeko. Fa tonga dia vavany avy hatrany ka raiketo. Zay fa tsy maninona izay atao fa manaiky loatra ny tiako andao Izaho koa ty efa tena olona hainao.
sady tsy mba mila atao ankilabao. Manaiky aho ary mankasitraka, kanefa aoka mba tsy asiana fitapitaka. Iaro izany daholo mila fantatra, ary tandremo ihany fa ny tany dia malamatra. Ny voalaza eto marina avokoa, ka iaro fa tsisy mahavoa. Ndao ary mba atao tena soa, eno a sy ataontsika tsara tokoa. Faly be izy satria ekeko, sy mahazo aina ery izany ka tena reveko. Nasiako falefahana maro, dia tsy nolaviko ny rehetra isan'andro. Iaro, zao io koa korazy, ary mankasitraka be mazava ho azy. Ny atrena rehetra toa misy fafiny, amin'ny fitia isan'andro, ary sy amin'ny ara lafiny. Misokatra foana izany fanekeko, tsy ho laviko mihitsy aloha hatreto. Ny sasany koa aza mbola ho testeko, fa rehefa tsy mahay nefa tonga dia blokeko. Marina izany voalaza izany, eny fa na misy ny tsy mahazo, la izy loha sady mampanontany tena ihany. Iaro, satria toy ny resaka tsy mifankahazo. Nosoratany Kinga, na hoe Patrick. Kinga panahy, nampitondra ny lohateny hoe eny ary. Dia izay tokoa moa no izy, ka tsisy fanomezan-tsiny, satria lahatra daholo ny rehetra eto anivon'ny fiainana izay mavesatra. Tsy mila asiana ankitaraina sy tsy atao mampiferinayna, fa rehefa izay tokoa dia izay, mandra-pahatonga any amin'ny mandrakizay. Efa avy nozakaina ireo rehetra efa niseho, sady tsy natao nampikonaina, fa nasiana hatsaram-peo. Eny ary moa fa dia veloma, samia ho lava velona avokoa. Izany no teny ampahatsorana, sy mba toy ny akanga sisa azo nanamborana. Tsy maninona fa fiainana daholo izany, ka tsy ilaina loatra ny mifamaly, fa hafa ndray raha hoe fitia mifamaly mahatsara fihavanana, koa aoka hazava tsara ihany ilay resaka mba hampilamina. Zay fa tsy asiana lagilaginy, ary efa tsisy hifanomezan-tsiny, ka eny ary fa nitsodrano no handaitra, sy hanavotra ka hiaro mba tsy hisiany ny takaitra. Mizora amin'ny marina, aza hadiny fa tena ilaina, sy mba tsara ho fantarina, ho an'ny rehetra velonaina. Mirary soa hatrany ny mba ho lasa lavitra, amin'ny tanjona iriana, ka mba hizara fifaliana. Zay tokoa no mila atao, raha mbola eto amin'izao tontolo izao, dia ny fahaizana miaina, ary koa ny fomba fampiasana saina. Izany daholo reno izy, fa tsy mba mila kivikivy,
ka raha misy fiparitahana dia mifampitsodrano no tena tsara. Eny ary fa mandehana, ny aty koa efa tsy afaka mitana, indrindra moa fa resaka fahotana, vao maika ialana satria asany Satana. Izay mihitsy no tena izy, ary mila fiezana. Heritsaina fa tsy mba kivy rehefa eo ampanatanterahana. Ndao ary moa fa izay no anjara, aleo mirava milamina fa tsy mifamarafara, koa engane mba samy ho lavorary. Eny ary samia ho lavitry ny raha tsy manjary. Mpanoratra izaho Patrick, na hoe Kinga. Kinga Panahy, nampitondrano lohateny hoe fikiriko. Manao asa fanasoavana no mba nisan'ny manavanana. Isika rehetra izao no mpihavana, ka tsy ho atokony hamparary-tanana. Hatsaram-panahy no mibahana, na hatsaran-toetra tsy voasakana. Toy izany avokoa izy ty ranamana, koa aoka tsisy hialangalana. Midera sy mihopy no efa niriko, sy manompo an'Andriamanitra no tiako. Izany loha dia tena ankafiziko, ary vao maika mihamafy sy ho fikiriko. Fikiriko foana amin'izay ka tsy amelako, satria mahasoa tanteraka ny aiko. Eny fa na dia tsisy aza ny eo ampelantanako, fa ny famonjena ho ahy no tena endrasako. Tsy avelako ny ho vosotra intsony, fa efa mafisiko mafy tia ny finoana. Koa rehefa tafiditra re zareo tonga dia tazony, amin'izay ny fikalaizana aina hatramin'izay mba tsy ho sasapoana. Aza asiana adivaritra fa ny fiainana ty efa sarotra. Ny fandraisana an'Andriamanitra dia mila miezaka sy miaritra. Aza miala intsony rehefa tafiditra, koa aza manaiky rebrebe ny devoly zay mampaditra, fa miresaha amin'Andriamanitra sy mahaiza mifikitra, ary izy koa tsy hijery fotsiny fa tena hampiditra. Ny ahy loha dia efa ao tsara, kanefa tsisy olona tonga lafatra. Nefa aza mijanona amin'izany fotsiny no tiako ambara, fa ilay ray any ambony ihany no tena mahafantatra. Aza manao fanafenan-dratsy aminy, na hoe mijery ny loha samangina fotsiny, fa ny zava-miafina rehetra dia fantany. Ka sao dia ho gaga raha sendra volovolosany. Aoka hifikitra amin'ny tanteraka isika. Rehefa ao dia aza mba mihilikilika, nefa koa na dia matsapa fa efa tafiditra, dia mafiso hatramin'ny farany ny fikasoana aminy mba tsy hihifikifika. Akaiky izy foana izy fa aza manadino, fa raha izy indray tsy mba hanino, mety ho gaga isika satria tsy mampino. Fa izay le izy ka sainosaino sy banjino. Akaiky izy tanteraka foana fa aza manadino, fa raha izy hoa tsy mba hanino, mety ho gaga isika fa tsy mampino. Fireo izay mankahala azy mbola endrasany hahatsiaro. Ny ahy aloha izy tsy mba ho ariako, satria raha ariako koa izy dia izaho zay no manary ny tena. Ny masaka ato an-tsaiko aloha
tena voamaika ho fikiriko, ary ataoko tsara ambina mandrakariva ao aminy, kanefa tsy toy ny eny an-tsena. Nosoratany Patrick, na hoe izaho Kinga. Kinga Panahy, nampitondra ny lohateny hoe hatreto. Hatreto aloha mbola tsisy fiovana, ny toetra izay ananany sy tena tsara, irariana koa izany mba hatramin'ny farany, sy mba arahina vavaka ao anatin'ny filazana marina. Hatreto aloha nefa dia mbola misy koa ireo indrokely, rehefa miseho izy ity tsy mba mamely. Izany ka zavatra tena mampalahelo, ary toetra tsy tokony hiverina intelo. Efa ela izay, vao zao ihany no mbola eto. Raha amin'ny lafiny tsara moa tsy maninona, fa voamaika mety sy ekeko, fireo ratsy kosa foanoany fa sao ho perteko. Ny hodina tiany taona, ny tena moa eto foana, ka tsy maintsy miatrika ny iainana, sy tsy hanao ambon-javatra ny fiainana. Aleo izay miseho eo hiatrena, satria raha mbola treto manana herin-tsaina. Hafa kosa angamba aloha ireo olona vendrana, izay voambaka sy manaiky lembenana. Kanefa tsy ho foana aloha raha ny zava-misy, ireo seho maro isan-karazany, hatramin'izay io tsy mba ritra, ary hatreto koa mbola mizotra amin'ny antsakany sy andavany. Aoka isika hanohitra amin'ny tsy mety, sy tsy hanaiky amin'ireo fahazaran-dratsy, satria dia hatramin'izay izy ity leretsy, dia maharatsy fiafarana trany ka mamono mahafaty. Eny, fa na hatreto mbola be koa ireo tsy milamina, hita eny an-dalana eny sy manao mody fanina. Izany re zareo ka tena misy olona tsy hovanona. Efa taloha ela be tany sy hatreto aloha dia mbola misy azo tsapaitanana. Hatreto ihany aloha tsy nahitana koa ny fiovana, fiovan'ireo misaina sy mandinika, ka nahavoadinika amin'ny lalina ara-dalàna, ary ny traikefa ao anatin'izay nefa rehefa tsy zaka dia tady hampifanitika. Mahaiza sy mankatoava an'i Jesosy Kristy, satria raha mbola hatreto isika dia izy ihany no tena Mesia. Izy loha anisan'ny maro mpakafy, fa ny mampalahelo koa hatreto misy ihany ny tsy mba mivaky loha azy ity. Isika rehetra milaza fa misy fiovana, aoka ho fantatra fa maro ireo tsy mahalala, koa aza hadino anefa fa maro ireo asan'ny Satana. Noho izany mba miambena mandrakariva amin'ny tompo fa aza mihanahana. Ny fijeriny rehetra dia hoe miova tokoa, misy anefa ireo toetra miafina tsy fantatra, nefa na dia zany ny marina tsy hita efa fantatry Jesosy, koa raha mbola treto aza mba mijery ny loha samangina fa ilay any atampony loha, tsy iza akory izany fa Andriamanitra. Mpanoratra Patrick, na hoe Kinga. Kinga Panahy, nampitondra ny lohateny hoe mba fantaro. Isika olombelona rehetra, aoka tsy ho jamba fa aina ihany no fetra. Koa mba fantaro daholo ny tokony ho atao. Mila mahalala isika ny zava-misy eto amin'izao tontolo izao.
aoka ho fantatsika ireo izay tsy tia. Fantaro hatrany izy ireo fa aza raisina hoe tsia. Mahaiza koa mamantatra raha sanatria ny vatana mihamahia. Eny fa na misy ny tsy manavanana fa kosa manavia. Fantaro ny fahavalonao, ary aza vela mibanaka amin'izao. Izy ireny mantsy mahavita mamono, no sady misy manao asa vorondolo. Aza matory loatra fa mila mailo, ka mandrakariva izy ity toy ny fampiasana fimailo. Mila fantarina avokoa ireo rehetra zakany atodoa. Ny fahalalana mahaiza manamarina, tonga dia leo idirana lalina. Ireo rehetra mba mila fantarina. Tsy mora aloha ny manatanteraka, ny mamantatra ny rehetra. Misy tokoa ny tena mavesatra, ka indraindray ny saina mila ho reraka. Aoka ho fantatra, ary tena ho fantatra avokoa, ireo tsy mety sy ny asa kitoatoa, tena tsy maintsy fantarina. Ny miafina rehetra ka ahitana ny marina. Misy ireo olona maizina ampototry ny jiro, kanefa mba fantaro ihany ho aho dia mahaiza mitsikilo. Tairitairo ny vatana, tsindroany amin'ny filo, dia amin'izay ny hetsika ireo tsela toy ny mahavoadiatsilo. Mba fantaro ny tranga hoe manino, ary tadidio koa fa ny fiainana dia misy karapilo. Ireo mpanao ratsy dia tsy mifidy fitaovana na antsim-bilo, ka ireo mafiady no tsy malain-komana na hihinana ravim-bizo. Izay lay izy fa aza dia matahotra, ary fantaro koa fa misy foana ny Andriamanitra. Ny zavatra atao rehetra dia tsy maintsy misy mahatsikaritra. Eny fa na dia ireo izay heverina fa ambon-javatra. Mila fantarina ny marina, ka tsy maintsy miroso amin'ny tsy mety. Zay vao tena hita sy azo fantarina. Ny fetra tokony halavany ilay refy. Ka hoy aho hoe aoka tsy afangaro ireo zava-piseho maromaro, nefa kosa mahaiza milomano. Izany hoe aoka ny rehetra hoa mba fantaro. Nosoratany Patrick, na hoe Kinga. Kinga-panahy, nampitondrano lohateny hoe miala sakana. Jereo izato ataony, tena niova tokoa, sy tsy mba fomba fanaony, ka mila tena hampiasa aloha. Matahotra mafy amin'ny raha miseho, ireo tranga taony izay hampiakapeo, tsy mba azo tenenina fa manaiky fotsiny, sy tsy azo sakanana, ka izy tia ao anatin'ny vanim-potoana miala sakana. Mandalo toy izany avokoa ny rehetra, fa samy manana ny fisehony ka azo aneritreritra. Miala sakana tsisy azo anaovana azy, koa raha tsy mahay nefa mety hanimba sy ho ratsy.
avelao zay fa mbola miala sakana, kanefa resao milamina ihany amin'ireo tsy mety. Avelao aho izy fa mbola miala sakana, kanefa resao milamina ihany amin'ireo tsy mety. Ny sain'izy ireo mantsy no miampanampana, fa raha sendra tsy izay dia mety ho simba vetivety. Miala sakana tanteraka izy fa tsy omena tsiny. Voajanahary loatra izy io kanefa mba tsy ho fandiniana. Izany hoe misy zavatra azo ezahana ialana raha manimba, satria fantatra ihany amin'izay fa ny fanatanterana azy tia nefa toa mafy aringana. Mipelipelika sy mitsipatsipaka ery, lombolombony ireo zaza maditra mihitsy izy ty. Toa misy raha mitondra azy ireo izany, ka mila tsy te hatsapa ny fizotra ny fiainana ety an-tany. Mahareta isika raha toa ka manana, ka mahereza aloha raha sendra manana ny zanaka ao anatin'ny fialana sakana. Fa misy fotoana avokoa ny rehetra, izany hoe mbola hifarana izany sy efa voafetra. Dia ahitana raha maro tokoa ny ao anatin'izy io, ireo zavatra tsy ampoizina ka mety ho hiseho anio. Tampoka avokoa ny tranga mampitaintaina. Ao anatin'ny karazana fialana sakana daholo izy ty, ka mila hampiferinahina. Na hiseho anoatra aza ny mpiala sakana, dia tsy maintsy misy hatrany ny fomba famantarana fa hoe mbola ao anatin'ny sakana izay miala. Aleo fotsiny nefa mba ho tsara ny fiafarana andro aman'alina. Aza dia atao mamparary fo loatra raha toa ka miara-miaina amin'ny mpiala sakana. Eny aza fa na tsy dia mahazatra, fa ny tsara atao fotsiny mba aoka izy ireny tsy koropahana. Samy manana ny fomba fialany sakana ny tsirairay. Resana milamina fotsiny izy ireny fa tsy atao mahamay. Koa mba tsarovy tamin'ny andronao tamin'izay fotoana izay, ary mino aho fa tsy nokotabasina ianao fa nitenenina fotsiny ka hoatr'izay. Nosoratany Patrick, na hoe Kinga. Kinga-panahy nampitondra ny lohateny hoe rano masina. Rano be midadaska ary tena lalina sy feno fasika. Izy io tsy mifidy izay harapaka, fa raha sendra avy tokoa ny loza dia mampijabaka. Toy ny ilaina hazo any sambo be iray izay, izay tranga efa nisy tamin'ny fotoana anankiray, tamin'ny taona 14 Aprily 2019, rendrika tanteraka ilay sambo iray Titanic. Maro ireo efa maty sy nahatsiravina, sitrahadoza teny an-dranomasina. Misy moa ireo tsy hita faty fa niandrasana, kanefa misy ihany koa ireo hita ny tsikafokafona. Misy fotoana ny ranomasina raha diniana toa milamindamina, nefa ny ao anatiny sarotra fantarina mba handiniana sy hahaiza manamarina. Lehibe izy mihoatra ny etỳ an-tany. Raha ny fitambarany manerana izao tontolo izao izany, voateny avokoa ny rehetra raha toa ka sendra andramana alentika. Io ranomasina io dia mandoza fa mitandrema moa, ka fadio ny makeny rehefa avy mihinana hena kisoa. Maro isan-karazany ireo zavatra tsy tiany,
fa ny tena izy dia mba manontania hiany an'ireo tompo-tany. Voajanahary tokoa ny ranomasina. Ny sasany etỳ an-tany misy eny no mangataka amin'ny razana, manao fombafomba sa mangataka fitahiana. Tsy hay intsony ireo olona amin'ny tany fiaviana. Feno raha maro ao anatin'izy io. Mila mailo ihany isika koa mbadin'io. Mahaiza ny mamantatra ary koa ny mandalina. Amin'ny ranomasina tsy mety fantatra halalina. Efa maro ireo voateliny, fa izy ity tsy mety feno, sady raha jerena eo amin'ny endriny, mba mamiratra ery sy mamerovero. Aza dia misangy be aminy, fa izy dia mamely tampoka. Fantatra izy fa rano sy mitosatosaka ary koa malany, sy manonjanonja toy ny mandrangodrangotra. Maro loatra ireo efa ripany, mampalahelo satria tena vitany. Tena mampalahelo. Ao koa ireo biby maro samihafa izay mifangaro ao anatiny sy miaraka amin'ireo angatra. Mampalahelo ny tranga efa lasa. Nefa ny hoavy koa tsy mbola fantatra. Ary efa maro ny zavatra efa lasa sy ny hoavy ireo izay mbola tsy fantatra. Mampalahelo ny tranga izay efa lasa. Nefa ny hoavy hoa ty mbola tsy hay. Koa aza mba miseho loatra hoe ianao no matanjaka. Fa raha sendra misy lasany, dia tena mafy izay. Fa sanatria raha sendra misy ho ny lasan'ny rano izay, dia tsy mba mahalehilahy. Kingam-panahy nampitondrano lohateny hoe samy resy. Resy tena resinao tanteraka aho, satria efa baboka eo ampelatananao. Tsy hitako ty ny ale, marina mafy fa efa raraka be. Fa mahita azy aho dia tafanaiky, noho n'izy lay efa mampiaiky. Ny amin'ny lafiny hatsarana ty re olona, ary amin'ireo toetra tsara tsy mba noforonina. Voajanahary loatra ny momba azy rehetra. Tsy misy fanovana fa dia tena tsara, ka vao maika hatrany mampitsiriritra. Ary tsy izany fotsiny, ka izy tsy manana toe-tsaina maramara. Amin'ny fomba ahoana raha tsy ho babona? Ny olona toy izany no mba faniriana, ary azo lazaina sambatra aloha izay azony, nefa izy anisan'ny tsy mba manao fampirafesana. Sambatra ery zato tenako, ka mahazo aina mihitsy ty ny ainako. Ny fahafinaretana no mitosaka, ary koa ireo fifaliana miraradraraka. Ny fitia mifamaly no mahatsara fihavanana, ka ireo olon-droa mpifankatia no iray amin'ny lafiny fiarahana. Mifampizara ny manta sy ny masaka, ka ny tsy mba nanany iray mba misy amin'ny anankiray, ka mahazo mifangataka. Ia, izany hafaliako, ka hiaraka aminao foana re no mba tiako. Io moa tafaraka tokoa rehefa anjara, fa rehefa tsy mety izay io dia rava ho azy ny fiarahana. Izay voalazany amiko toa arahako, tsy tompony tenako intsony aho, kanefa tsapako. Izay tokoa ngamba no hoe jamba nefa mahiratra, noho ny izaho efa resiny sy efa lasibatra. Ekeko fa manaiky azy ny aty, amin'ireo hatsarambika sy toetra azahoana fi. Tsara izy fa tsy vitany hoe fakataranaka, fa mila rana fiambesana hiany mba tsy ho voabanaka.
vita daholo izay atao noho n'ilay faharesena. Fanajana azy ty mila ho latsaka ambany ny filoham-pirenena. Matahotra mafy sao dia misy tsy mety atao, kanefa izy ilay tsara fitondrantena ka tsy mba hamelanao fotsiny amin'izao. Misaotra indrindra ry olo-tiako, tena nahazo aho nahitanao sy tsy mba hiafiako. Izaho koa nefa mahalala fa ravaka amiko ianao, ary tena raraka amiko tokoa ianao. Fa mody nodiako somary adala kanefa izaho no tena resinao. Babinao ny foko manontolo, ny antony koa nefa noho ny faresenao amiko isan'andro. Ka tsy lavina mihitsy faresinao tanteraka izaho, kanefa samy resy tanteraka tokoa raha ny filaza anay sy anao. Nosoratany Patrick, na hoe Kinga. Kinga-panahy, nampitondrano lohateny hoe Tompo nanahary, Tompo nanahary. Andriamanitra ilay nanahary, mibaiko ny rehetra ety ambony tany. Izy daholo no namorona n'izany rehetra izany, ka izany voalaza izany dia hatramin'ny farany any. Masina loatra ny ray, ary mahavita ny zavatra tsy tsapanay. Feno hery sy mitosaka, ka mila ankatoavina mba tsy ho trotraka. Be famindram-po koa sy be fandeferana, ilay tompo iray any ambony ka tsy azo ferana. Ekena fa ny tany sy ny lanitra dia manelanelana, nefa asa tanany avokoa ireo ary tsy mba miserana. Ilay Jehovah nahary an'izao tontolo izao, ny fiainana rehetra apetraka aminao. Izany hoe mba tantano mandrakariva izahay, ary ankininay aminao sy hezaka koa anay. Izy ilay tompo nanahary mafy indrindra, ka izy ihany koa no tompon'ilay anarana sy tsy azo afindra. Tsy azo anaovana tsinotsinona sy ny tsy mety, na koa tsy rarahiana fa vao maika bety. Aza misikitra azy ny ho tezitra, fa tsy ho zakantsika ary tsy ho lefitra. Sanatria loatra izany hoe voakapoka, ka haradratra sy hikarapodrapoka. Izy koa nefa no tena be famindrapo. Misy tsy mety ataontsika dia mila hiaretany avokoa, kanefa aza mba manararaotra ny fahatsorany, fa mba meza miala fotsiny amin'ireo izay zavatra tsy sitrakany. Andriamanitra ilay tompo nanahary. Ny sasany indray no milaza azy hoe zanahary. Izy daholo nefa ireo azo ilazana azy, nefa ny nahary dia iray ihany fa tsy atao vazivazy. Manantenanao ry Ave, ny vahoaka rehetra izay mankatoa anao, amin'ny fiaviany ilay hasambaram-be, izay ho avy toy mpangalatra sy ho atolotra ao. Hajaina sy homem-boninahitra ilay mahery, ary aoka ny rehetra mba hanompo ka tsy ho very. Ho avotra mihitsy izay mitady azy, satria ny mandondona ao aminy ho voam-bavahady. Tsy misy raha tsy hainy ka tsy atao. Eny aza fa na zavatra tsy mampino anao, koa mba ampafantaro ny rehetra manomboka izao. Fa io ilay nahavoaforona antsika toy izao, koa ambarambarao sy aparitao.
Mila tairitairina isika olombelona, fa misy tsy mivavaka mihitsy nefa manantena tokoa fa hoe milamina foana, nefa ny fiainany any aorianany tsy ho hay na ho ahoana. Ka manomboka izao, ialao ny fiainana tsy manjary, sy mila fantarinao sy aoka ho tsapanao fa i Andriamanitra na Yahvé sy ny sisa izay no Zanahary, na hoe ilay Tompo na Nahary. Mpanoratra Kinga, na hoe Patrick.